miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra zao. Tsy fanantenan-javatra no anarahako anao. Izay indray havana lohatenin'ity video manaraka ity. Asako ianao androany hiteny an'izany teny izany. Manao hoe tsy fanantenan-javatra Andriamanitra no anarahako anao, fa tena faharesen-dahatra mihitsy fa ianao no Andriamanitra. Ary mijery ny tantaran'i Abrahama, voasoratra ny Genesisy dia variantsika ry havana. Satria 570 taona Abrahama no natsoin'Andriamanitra hiala tamin'ny tany, niarefa antitra izy ary nampanantenainy fa omena taranaka. Nandeha ny fotoana 520 taona taty aoriana vao nahazo zaza izy. 100 taona izy vao teraka ny Isaka. Ary io zaza izay teraka io dia tena zaza nirina, zaza nirin'ny fony io. Ary tena sarobidy taminy io. Anisan'ny zavatra tena farany sarobidy indrindra tamin'ny Abrahama io zaza io. Fanomezana avy amin'Andriamanitra, valim-bavaka, efa nandrasana nandritra ny taona maro. Kanefa dia izao no zanan'Andriamanitra toetra izy. Dia nangatahan'Andriamanitra hoe omeo ataovy sorona io zanako io. Asa raha azony sainao eritreretina amin'izany ny hamafin'izany zavatra angatahan'Andriamanitra amin'izany. Satria dia tena hoe le sorona dia tsy vitany hoe vononana hoe ariana le zaza na ohatran'izany, fa tena hoe ianao mandatsaka rahan'iny zaza iny ary avy eo doranao le zaza. Ho le vonona atao tsisy mihitsy. Any amin'le zavatra tena hoe misy ny mamin'ny fony mihitsy ny kitikitian'Andriamanitra. Ary izay le fizahanttoetra. Any amin'le zavatra tena mafy sy tena tianao mihitsy, andrin'ny fonao sy ny sainao mihitsy no ikasihan'Andriamanitra anao. Fa ny antony dia satria te hijery ny toe-pontsika marin'Andriamanitra hoe efa nifindra ao amin'iny zavatra iny ve ny fontsika sy ny faniritsika sy ny fitiavantsika sa mbola amin'Andriamanitra ihany. Fa raha ny Abrahama dia tena hita mazava tsara. Lasa izy any amin'ny Genesisy 2:20 misy izany tantara izany. Tena lasa izy ny fomaraina koa izy dia nentiny ny zanany, nentiny ny kitay. Tena vonona izy hanolotra ny zaza io ho atao sorona ho an'Andriamanitra raha izany no ilain'Andriamanitra. Tsy noeritreretina koa hoe ahoana moa zany zao no mety ho réaction an'ny Sara. Ahianao izany mety hisaraka mihitsy izy mivady, satria na Sara koa raha tena hoe raiki-po be amin'io zaza io azo antoka 100 isan-jato izany. Fa nefa dia izao fotsiny hoe rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra aloha vao ny zavatra rehetrarehetra. Ary tena hitanao amin'izany fa ny Abrahama tena faharisen-dahatra mihitsy hoe ity Andriamanitra ity no Andriamanitra. Na mahazo zanaka na tsy mahazo zanaka, na ho alainy na omena le zaza, io no Andriamanitra. Ary tsy maintsy mankatoa ny didin'io manaraka izay lazainy io tsy miala amin'io dia tena nataony le izy. Fa rehefa teo ampanaovana an'le izy amin'izay izy no tonga le anjelin'Andriamanitra dia tena hoako izao fa efa hitako tokoa izao izy. Hitako tokoa izao fa tena matahotra n'Andriamanitra ary tsy narovanao ny zanakao laha hitokanao. Fa dia tena hoe nafonao. Tsapan'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra zany le toe-pony tao anatin'izay fizahanttoetra izay. Ary zany le hoe olona manaraka an'Andriamanitra tsy noho ny amin'ny fanantenan-javatra fotsiny, tsy noho ny amin'ny hoe satria mahangataka zanaka fotsiny dia izay nanarahako an'Andriamanitra ka rehefa hoe le zanaka no ambony indrindra na afaka hiteny mihitsy Abrahama hoe tsy omeko ity zanako ity, tsy omeko ity fa zavatra zaza efa nirina ve ity fa resaka fa zavatra hafa takina amiko, zavatra hafa tatiavina amiko. Fa dia izay ny azy, Andriamanitra aloha vao ny zavatra hafa. Ary izay koa ny an'i Joba. I Joba koa dia nahazon'izany tantara izany satria ozy izy satana tamin'Andriamanitra manao io Joba io any zavatra olona any 5:7 amin'ny toko voalohany. Fanantenan-javatra fotsiny ozy izy natahoran'ny Joba anao. Le fanantenan-javatra dia ohatrany hoe zavatra fahasoavana sy le materiel sy le zavatra fitahiana fotsiny no anarahany io anao. Fa raha reo rehetrarehetra no alainao dia hiala aminao izy. I Abrahama aloha tsy niala ary Joba koa tsy niala. Satria izy Andriamanitra ndanare alaovy daholo ary ny zavatra izay heverinao fa azo alaina aminy ankoatra ny ainy dia hitantsika ao izany. Marary mafy Joba, maty daholo ny zanany, ny vadiny nanenjika azy, ny namany nanenjika azy, ary ny fanan'Andriamanitra rava sy fonga natao anatin'ny raim-pimaso tonga dia lasa nangataka izy. Lasa tonga dia ny farany nahantra mihitsy. Kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy nanota izy. Tsy niala tamin'Andriamanitra izy satria nahoana tsy fanantenan-javatra no anarahany io Andriamanitra io. Fa tena faharisen-dahatra hoe io no Andriamanitra. Azao nambarany Joba, tsy ny soa ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra ozy izy, fa na ny ratsy koa ary. Andriamanitra ny nanome, Andriamanitra ny naka, isaorana ny anaran'Andriamanitra. Mitady olona tahaka an'izany Andriamanitra ry havana.
olona tena resy lahatra, olona afaka tena hiteny manao hoe Andriamanitra, na inona omenao aho, na inona tsy omenao aho, na inona azoko, na inona tsy azoko, na inona nalainao tamiko, na inona tsy navalianao tamiko a, dia izao mbola Andriamanitra foana ianao. Tsy izany mihitsy no anakana na tsy hanompo anao, tsy izany mihitsy no analana amin'ny fitiavanao, fa mbola Andriamanitra foana ianao. Zany hoe tsy mifototra amin'izany ny fanarahako anao, tsy izany ny mahatonga anahy manaraka anao. Izany rehetrarehetra izany dia zava-poana ihany, fa ny ahy tena faharesen-dahatra mihitsy hoe ianao no Andriamanitra, ianao ny tompo, ary mbola mahatoky anao foana ihany a, na dia izao ary ny zava-misy mahatoky anao foana ihany a. Indrindra tsika rehefa tsy mivaly mivavaka, tsy sitrana aretina, tsy azo le asa, na tsy vita le fianarana, na misy zavatra samihafa ohatran'izany miseho a, na hoe lasa le olontiana, dia lasa mieritreritra tsika manao hoe tena ohatran'ny tsy mety ny fitonan'Andriamanitra ny fiainako. Lasa ohatran'ny kivikivy tsika ny fanarahana an'Andriamanitra, lasa ohatran'ny ketraketraka, lasa ohatran'ny mitady hanometsina an'Andriamanitra zany mihitsy. I Joba ry havana tsy nanometsina an'Andriamanitra mihitsy. Zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary tamin'izany rehetra dia tsy nanometsina an'Andriamanitra mihitsy Joba. I Abrahama raha teo koa tsy nanometsina hoe manometsy fohifohy ianao Andriamanitra, fa efa nomenao ty dia alainao indray zany zao, manao sangy mihoatra ny loha ianao, tsy zany mihitsy. Fa fanekena tsotro zao fotsiny hoe rehefa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra dia atao, satria io no Andriamanitra, io ny tompoko, ary zay rehetra lazainy dia tanterahiko. Ary zany ry havana no angatahan'Andriamanitra amintsika. Misy any olona dia noho ny aretina fotsiny ny anarahany an'Andriamanitra, le aretina fotsiny, mafy le aretina dia zay ny ivavahany, fa raha ohatra ka tsy hositran'Andriamanitra aretina hoe fa mieritreritra izy manao hoe andeha ary andeha atsy, afaka hiteny ve ianao androany hoe tompo, na tsy ho sitrana intsony amin'ity aretiny ity ary ianao no Andriamanitra, za tsy ala aminao, fa tsy fanantenan-javatra no anarahako anao, fa tena fitiavana, faharesen-dahatra, lalina avy aty anatiko, fa ianao mihitsy no Andriamanitra, ianao ny tompo mahefa ny zavatra rehetra. Ninona tsy azonao, ninona tsy nivaly tamin'ny vavaka izay nataonao, ninona tsy tanteраhan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Mety mijery ny fiainan'ny hafa ianao dia mahita ny fahombiazany, dia mijery ny fiainanao ianao dia mahatsiaro latsa-danja ao anatin'izany. Dia kivy ianao, ketraka ianao, nefa ianao mahatsiaro hoe manompo an'Andriamanitra, manaraka azy. Dia izao tsy fanantenan-javatra narahantsika an'Andriamanitra, fa na hitoetra mahantra ary sika mandra-pahafaty a, dia izao hoe mbola ho Andriamanitra foana ianao, mbola ho Andriamanitra foana ianao ry Andriamanitra ray, zanaka fany masina. Ary izay toe-po izay ny tadiavin'Andriamanitra, izay no mahatonga azy mizaha toetra antsika, tia tsapan'izay eo amin'ny fiainantsika izy, tia hitan'izay eo anatin'ny fiainantsika izy, tia rehan'izay amin'ny vavanao mihitsy izy. Na omen'Andriamanitra zanaka ianao na tsy omen'Andriamanitra zanaka, afaka niteny venao amin'io ty manao hoe mbola tiako foana ianao Andriamanitra, mbola hidera sy hanompo anao foana, mbola hankalaza ny anaranao foana, mbola ianao no Andriamanitra, ary mbola mino aho fa ianao foana le mahefa ny zavatra rehetra, tompon'ny zavatra rehetra, miasa amin'ny zavatra rehetra, ary manjaka amin'ny zavatra rehetra. Omeo voninahitra foana Andriamanitra, dia aza miala aminy, fa ho hitanao ihany fa any aoriana any ho valiny ny vavakao, rehefa hitany fa mitoetra tsara ny toe-ponao, ary izay natao hoe fizahan-toetra, ka dia aza matahotra fa mahereza indrindra. Man'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen. Kami, Timi Almi
fa izaho dia saiko ny bilisatra ny tongotro saiko solafa gandiko satria nialona mipirehare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levona aza nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Andriamanitra matetika anao manuta airesika zanak'Andriamanitra velovina noy farane firmafy ny teny efa olym-petabe fa raha miray amitoy ianao ka mitoetra ao anatinao ny teny dia angatao izay tianao na ino na ino